Nitondra ny tatitry ny zava-bitany izay nandritran'izay taona maro ny tantana ny ministeran'ny fanajariana tany sy ny fampandrosoana ary ny fitsinjaram-pahefana izay Andriamatoa Ajo Andrianenarivelo taorinan'izay dia nisy ihany koa ny tafafohina ahafahan'ny nitondra ny fomba-fijeriny mahakasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Tsy asakana ny firosoana amin'ny fifidianana ny etraketraka izay ataon'ny sasany. Io no voavaly teny nentin'ny kandida Ajo Andrianenarivelo manoloana ny zava-nitranga ny fipoahan'ny bomba teny Ambondrona androany. Tena hita tsy ampy aloha amin'izao fotoana izao dia ny fiantsoanan'ny olona dia hifidy. Satria betsaka ny olona mbola tsy mahafantatra izay moa niezaka ataonay amin'io manao fitsidiham-paritany io manentana ny olona hoe amin'ny 25 volana Oktobra no ataony fifidianana voalohany amin'ny filoham-pirenena. Izay zany izao no ezaka hitanay tsy ampy mihitsy fa ohatra ny any amin'ilay fanatotana bulletin sy pitsopitsony maro samihafa izay zava-dehibe ihany koa no mifantoka ilay izy fa ilay fanentanana ny olona tsy dia hita loatra. Mikasika ny hoe fanazavana ny olona amin'ny resaka bulletin unika io anie ohatra tamin'ny fifidianana lalam-panorenana ihany tsy nisy ny olana fa ny olona no nampiasa azy fa ny fankatahana fotsiny dia tokony atao tsara ny fitsinjarana ny fampiasana ny hainao amanjerim-panjakana mba tsy misy hoe tomboziala fa tokony hitondra rôly ny kandida telo amby telopolo. Mikasika indray ny fametrahana takela-pamantaran'ny kandida telo amby telopolo hifaninana amin'ny fifidianana izay atao eo anivon'ny commune dia manana ny ambarany ihany koa ity kandida ity. Tsisy fitsanjarana asa hoe ahoana fa menanay ny andraikitra manangana azy dia izy iza zany tena tokony projet zany fanjakana ny tokony projet fanjakana ny vola izay nge le fanovana hoentinety tsisy tompony io zay manatanteraka asa ary ny tatitra nameko anareo teo ny asana fandreketin'ny fanjakananay nandritra ny sanay teo amin'ny ministera dia namenay anareo teo ny izay tatitra izay tsy anahy iny fananam-boaka dia asam-boaka daholo atao anatiny teo. Momba ny fampianarana ny fampiasana ny bulletin unika dia milaza ny kandida Ajo Andrianenarivelo fa tsy tokony apetraka amin'ny kandida fotsiny ny fanatotosana izany. Anisan'ny nosoritana ihany koa ny tokony hanamafisana ny fanentanana ny olona hifidy. Ohatra moa hoe lasana hoe tsy maintsy ny kandida no manao an'izany samiezaka zany ny kandida fa aminay tsy izay mihitsy natao hoe fampitoviana samy malagasy fa ezaka izay moa raha izay ny tsipilanao atao fa miezaka any koa manao an'izay fanovana fotony izay mihitsy amin'ny fomba filazana ny vaovao rehetrarehetra firenena mba afahan'ireo sany lotsaka ho filoham-pirenena ireo sy nanara-dalàna mba fantatra ny vahoaka sy afahan'ireo. Arakaizay moa dia eo ny fanamafisana sy fahafantarana ny olom-pirenena hifidy ary tokony hisian'ny fidivinjo amin'ny kandida telo amby telopolo no takian'ny kandida ity 7 andro mialohan'ny atobohan'ny fampielezan-kevitra.